Nanatanteraka fitokonana maneho tsy fankatoavana ny fametrahana ny sefo fokontany ny mponina tetsy Manarintsoa ATSINANANA androany. Raha ny fanazavan'izy ireo dia olona tsy mahalala izay olana eo amin'ny fokontany misy azy ireo ilay sefo fokontany vaovao. Takin'izy ireo araka izany ny anatontosan fifidianana. Misy eto amin'ny fokontaninay zany Manarintsoa misy zavatra tsy normal ny avy any amin'ny fanjakana zany tsy fantatro hoe kononkonon'olona anankimaro vitsivitsy dia ny présidentinay eto tokony raha ny tena izy zany lalàna sy rariny sy hitsiny dia tokony hoe mba izy io le vahoaka ny Manarintsoa ATSINANANA tokony raha hoe izy le fisoloana président fokontany izy le élection président fokontany fifidianana izy hoe tendrena hoe ihany na miko ihany na tena izy fifidianana fa tsy hoe olona tendrena hoe tira ihany na tena président eto dia ekemo zay mahatonga mangataka aminareo fitondram-panjakana mangataka amin'ny président république faneva lafo hoe ajereo izahay fokontany Manarintsoa fa ohatrany tsy milamina anay zay zao mila résidence mikatona fokontaninay ka jadona mandeha eto président izay zay olana eto aminay izay androany dia androany lay président ihany ilainay alors niteraka fitohanan'ny fifamoivozana moa ity hetsika androany ity satria nandoro kodiarana sy nilanja sorabavety teny amin'ny arabe ireo mponina.